Raha izay ny tamin'ny androany ny Malenko dia faharesena no azony ekipan'ny AS Saint-Michel Elgeco Plus tamin'ny fifaninana fidinany amboaran'ny Confédération africaine kosa indresy ny Saint-Michel United moa no nanitsana ny ekipa malagasy tamin'izay fifaninana izay raha nandresy ronoray ary ny ekipa malagasy somaly dia niondrika kosa hatao aoriana ny fandakana ny tir au but 7-6. Tamin'ny alalan'ny fandakana tir au but 7-6 no nanolian'ny ekipan'ny Saint-Michel United avy atsy Seychelles ny ASSM Elgeco Plus nandritra ny lalao miveriny dingan'ny Savaranando eo amin'ny Coupe de la Confédération anti-Afrique taranja baolina kitra ny sabotsy tolakandro teo tetsy amin'ny kianja ny Mahamasina. Toy ny nitranga tany amin'ny lalao mandroso tokoa mantsy dia mbola nisaraka tamin'ny sarono ray ny rotonta nandritra ity lalao miverina ity. Tamin'ny ankapobeny dia nanjakany malagasy tanteraka ny lalao hatramin'ny farany saingy ny vitana mihitsy no tsy tao. Na izany aza dia nahitana lesoka ihany teo amin'ny vodilarana malagasy. Teo amin'ny fizaran-taona voalohany dia efa maro ny baolina tokony ho tafiditra lolaran'ny ASSM Elgeco Plus. Anisan'ireny ny tifidavitra nataon'ny Dino izay nidona tamin'ny Tsadoby, tao ihany koa ny any Bela sy Gladison. Taorian'ny fialan-tsasatra dia nanohy ny fanafiana totoafo ny solotena malagasy. Nisy vokany zany rehefa natafiditra ny baolina voalohany tamin'ny lohany i Gladison teo amin'ny minitra 5:50. Mbola ity lohalarany ity ihany koa no napiditra ny baolina faharoa rehefa avy namakivaky ny vodilarana Seychellois 10 minitra tao aorian'ny baolina tafiditra voalohany. Tsy nonona tamin'ireo isa roa ireo nefa ny malagasy fa mbola nieritreritra ny baolina fahatelo azahoana tokony akarana amin'ny dingana manaraka. Tsy izay nefa no nitranga fa ny vahiny indray no natafiditra baolina tamin'ny alalan'ny Yannick Manou teo minitra 7:70 lao rehefa somary variana ny vodilaran'ny mangamanga be. Niezaka ny nitady baolina fahatelo ihany nefa ny mpilalao ny ASSM Elgeco Plus taorinan'izay saingy efa mailo ry Emmanuel sy ry Jimmy Radafson. Na dia teo aza moa ny tsy fatafitana tamin'ny dingana manaraka dia azo lazaina omendrim-piderana ny ezaka nataon'ny mpilalao malagasy teny ambony kianja. Tetsakilan'izany koa dia miendrim-piderana ny fanohanana nataon'ny mpijery tonga teny Mahamasina izay nanantena ibata ny fandresena.